jerentsika indray tony isam-bolana manao na toetoetry ny tony taona na ny atsotsika hoe prévision saisonnière mandritra ny volana novembre sy décembre roapolo sy roa arivo ary ny volana janoary iraika amby roapolo sy roa arivo. Jerentsika aloha mpamaritra ny toetrandro eny miditra tsikelikely amin'ny fotoam-pahavarantsika izao ny momba ny maripana ny ranomasina manodidina ny fehitan any amin'ny ranomasina pasifika dia hiditra amin'ny période laninantsika, izany hoe ny aty amin'ny faritra atsinanan'ny océan pasifika dia angatsika kokoa raha oharina any amin'ny ilany andrefana. Raha momba ny océan indiana kosa dia sahalana mitovitovy ny maripana any amin'ny ilany andrefana ny aty Madagasikara izany raha oharina ny ilany atsinanana any amin'ny faritra australiana izany. Manahoana setran'izay ny momba ny rotsakorana. Raha ny telo volana fitambaran'ny telo volana ho avy dia mahazo tombony kokoa ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy, izany hoe betsaka kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana aty amin'ny faritra Diana sy ny avaratry ny Sofia manodidina na milatsaka kokoa no tokony ho izy ny ilany atsinanan'ny nosy ahitana manomboka aty amin'ny faritra Sava ka hatraty amin'ny avaratry ny faritra atsinanana, manohitra aty amin'ny faritra Melaky ka hatraty amin'ny faritra avaratry ny atsimo andrefana ary mahazo koa ny ilany andrefany avoatany. Ny sisa kosa izay hitantsika miloko manga tanora izao dia manodidina na mihoatra kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Jerentsika indray ny volana novembre manodidina na mihoatra kokoa no tokony ho izy saika manerana nosy afa-tsy aty amin'ny faritra atsinanana nosy manomboka aty amin'ny faritra Sava manohitra aty amin'ny faritra atsinanana dia ho izy atsika ny faritra Melaky sy ny avaratry ny faritra atsimo andrefana izay manodidina na milatsaka kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Izay momba ny rotsakorana. Momba ny maripana kosa izay loko mena hitantsika amin'izao sary izao mandritra ny telo volana ho avy dia mafana kokoa no tokony ho izy saika manerana ny nosy afa-tsy aty amin'ny faritra avaratry ny nosy manomboka aty amin'ny faritra Diana hatraty amin'ny tapany avaratry ny faritra Betsiboka sy Aloatra Mangoro manohy aty amin'ny faritra Anosy sy Androya ary ny tapany atsimo faritra atsimo andrefana dia manodidina na mihoatra kokoa no tokony ho izy ny tany maripana. Izay ny momba ny telo volana ho jerentsika ny volana novembre. Tsy ahitana fiovana firy afa-tsy ny aty amin'ny faritra Sofia, ny faritra Boeny, ny avaratry ny faritra Betsiboka sy ny faritra Aloatra Mangoro manohy aty amin'ny faritra Haute-Matsiatra, ny Orombe, atsimo andrefana, Anosy sy Androy ary ny faritra atsimo atsinanana dia manodidina na mihoatra kokoa no tokony ho izy ny tany maripana. Sisan'izay dia afana kokoa ny maripana sika manerana ny nosy. Dia toy izay sy toy izay tompoko lahy sy tompoko vavy ny toetry ny tony taona mandritra ny telo volana ho avy ny novembre hatramin'ny janoary iraika amby roapolo sy roa arivo dia manome fotoana anareo indray amin'ny iray volana izao. Veloma tompoko.